Tonga ndray ny fotoana androany fidelanan'Andriamanitra na sanasika
nanambavaka ny onjam-peo io tamin'ny fotoana izay nisokafany izany ankiradio izany fa ny azontsika lazaina androany ny azo tenena dia tena namaly Andriamanitra, tena namaly Andriamanitra. Raha nangataka an'Andriamanitra izay Jesosy io mombana ianao anatin'ny onjam-peo io, omeo toriteny izay Andriamanitra, ampaherezo ny renaka Jesosy, sitrano ny marany Andriamanitra, afany mpifakotra Andriamanitra. Dia tena nanao an'izany Andriamanitra, ary tsy nisy zavatra na dia iray aza ka tsy nivalian'Andriamanitra ny fangatahana rehetra tao anatin'izany onjam-peo izany. Mbola indreto sika tonga eto indray androany. Aleluia. Tsy nierintsika na nitanjatsika izany, tsy noho izahay mivady izany, fa Jesosy Kristy izy rery ihany no mentsika voninahitra androany. Jehovah Andriamanitra aray ny fanamasina izay tena niasa tamin'ny atao hoe 590 isan-jato natoko sary izany onjam-peo izany ka natratrarana ny tiandro androany ity. Andeha ho teneniko hoe ny 5 isan-jato no mba nataonay, ny hery lany sy ny fotoana lany sy ny zavatra rehetra. Raha 5 isan-jato rafana mbola betsaka, fa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no anton'izany rehetra izany. Ary izany mahatonga anay tonga eto androany amin'ny fifaliana mihitsy ny arahany aminareo. Raha rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika eto ary indrindra rehefa tonga ny fotoana fanamariana tahaka an'izao dia ny tsara indrindra rafana dia ny fanavaozana indray ny voaditsika, fanavaozana ny fanoloran-tena, fanavaozana ny eny eo anatrehan'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana ny fahatsiarovana rehefa tonga ny aniversaran'ny mariazon'ny olona, eo mihitsy ilay fotoana hatsarovana ny zavatra rehetra hoe tamin'ny fotoana ohatr'izao tsika mifanaiky teo ambony alitara fa hiaraka mandrakizay. Dia eo no manavaozana indray ao anatin'iny fotoana iny karakaraina ny fety, mifanolotra fanomezana, mahatsiaro ny zavatra taloha fa indrindra mbola manavao indray hoe eto indray tsika mbola hiaraka tsika, mbola ho tohizatsika ny voaditsika fa lambana koa fatony isarahana. Riavana mihoatra navitra noho izany androany. Natratra ny 5 taona ny ankiradio, tsy hoe lasa izay ny 5 taona dia hanomboka hipetrapetraka amin'izay, hanomboka hitsotsotra amin'izay, tsia. Fa lasa izay ny 5 taona fa mbola tena fantatra fa eo vao mbola vao maika manomboka riavana. Mbola misy zavatra matomboka indray eo, misy zavatra mbola matao indray eo anatin'izany. Mino fa tsika rehetra izay tonga eto androany mba mitovy hevitra aminay ihany koa ianao. Andatsika hiaraka amin'ny androany ity. Na firy taona na firy volana nanomponao an'Andriamanitra, andao hiaraka foana tsika androany, hiteny miaraka aminay hoe Jesosy mbola vonona izay miano ny lalana indray. Aleluia. Fa afaka tsika amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra, hiteran'Andriamanitra anombohantsika amin'izao fotoana izao. Aleluia. Misaotranao izay Jesosy ny fitiavana. Jehovah Andriamanitra, fankasitrahana amin'ny tafotafo avy hatrany natolotra ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Tena fisaonan'Andriamanitra, era-po era-tsaina Jehovah Andriamanitra. Izany natolotra ianao androany satria dia tsapanay loatra Andriamanitra fa ny tananao mahery no miazona anay. Jesosy io misaotra anao izay voninahitra ny eo aminao Andriamanitra, ny nitahininao Andriamanitra ny ankiradio mbola tafatsoro androany, ny nitahininao Andriamanitra ny mpanaraka, ny mpiaino, ny mpitiavana rehetra mbola tafatsoro androany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy, misaotra fa ianao no anton'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Niezaka nanangoly anay ny devoly, niezaka nitondra zavatra maro teo aminay ty izao tontolo izao ity, nitondra fakam-panahy maro, nitondra tafio-drivotra, nitondra rano manonja onjan-drano teo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra, nitondra afo mamay. Fa ny zavatra mahafinaritra anay Jesosy ndreky izay fa tonga eto androany, tsy mahay any afo izay, tsy rendrika tena anatin'ny onjan-drano izay, tsy rendrika tena anatin'ny tafio-drivotra Jehovah Andriamanitra, fa na dia natrehanay azy reny teo foana ianao ny teny, teo foana ianao Jesosy tsy nameranay irery. Misaotra anao izay Andriamanitra, mampahery anay. Betsaka ny olona Andriamanitra tsy mba mahavina dia fampaherezana azy raha mandalo ady satria tsy manana anao Jesosy.
fa zahay Andriamanitra ekenay falalovanay ny ala fa ekenay koa fa ny Andriamanitra tsy mandao anao fiananao fi ary rehefa nyteny Andriamanitra fa zanany sy asany tanany dia adita dia tanterahany aminay zany aleloia ka amin'ny fotoana rehetra dia miadidana ny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra dia eo amin'ny fiainanay fanatrehany Andriamanitra tsy avelana izy fahavalo ho tafatoetra eo aminay misy fotoana ny fahavalo mandalo mitondra zavatra maro eo amin'ny fiainantsika ny avana malalana mitondra fakapanahy mitondra fahampiviny mitondra aretina mitondra zavatra maro amin'ny fiainantsika amin'ny fakapanahy fa zao tsy navelan'Andriamanitra ny toetra naharitra teo izy azony nataony nandalo teo fotsiny fa ozy Andriamanitra tsy mahazo mijanona elo ianao aleloia mbola zany mametry ny afahana mijanona eo amin'io zanako io dia ndehantsika fa tonga eto androany satria nahoana misy Andriamanitra niaro anao to misy Andriamanitra mitondra ny fiainanao haleloia misaotra Jehovah-Andriamanitra ankasitraka anao zay Jesosy ndreko izay tonga eto androany anatitra fanatopisaonana eto anatrehana natsapanay loatra zany fitiavanao zany Andriamanitra voninahitra ny eo anao Jesosy manao reriandry hatramin'ny taloha indrindra teo mandrak'izay tiatolotra anao voninahitra Jesosy malala haleloia ankasitraka misaotra Jesosy malala amen. Hallelujah. So alone in my car.
nandrana aloha izay tenisa ataonao ahoana ny teny fa tsara ny zavatra anankiray omenao antoka mihitsy ny olona iteny hoe tena matsiro io tena tsara io nefa ianao aza mbola tsy nihinana an'io akory ianao aza mbola tsy nanandrana an'io akory tsy afaky ny teny ianao fisalasalana any ao anatinao mety ampirisika ny olona any teny ianao hoe hoany io gâteau io dia anontany olona aminy hoe mamy ve io dia izao ny valiteny hoe tsy haiko tsara fa ohatrany hoe mamy hono izy io da tsy ianao aloha nefa nanandrana da tsy ianao aloha nefa nahitany afanamana ianaran'ny fanarantsika andramo ka izaho fa tsara tsy araka nira fanevantsika mihitsy manao hoe no tanterahanao taminay zany tanteraka taminay aloha raha nanandrana izahay ka nizay izahay dia nahita fa tsara tsy mamiteny aminao koa izay hoe andramo ka izaho fa tsara tsy dia afanamanana fa tsara ahoana Andriamanitra fa manina Andriamanitra ny tsara nefa tsika misy taona mandalo ady fa manina Andriamanitra ny tsara nefa tsika misy taona ndray latsa-dranomaso mitomany ny amin'ny zava-misy fa manina Andriamanitra ny tsara dia afanamanana tsara Andriamanitra satria Andriamanitra tsy voafetra ho an'ny nofotsika sy ny saintsika fotsiny misy taona ny nofotsika mahare maharary misy taona ny fotsika mahare maharary fa raha mijanona treo dia tsy tsara Andriamanitra fa Andriamanitra miditra trany amin'ny fanahintsika any izy no mampahery antsika any izy no miteny amintsika any izy no mampitraka antsika dia mahitsika ny tsara ianao Andriamanitra arariny Davida lany teny manao hoe misaoran'i Jehovah ny fanahy tsy niteny Davida hoe misaoran'i Jehovah ny foko sy ny saika fa ny fanahiny aloha no niteneniny dia manaraka ny zavatra rehetra sy izay rehetra atao anatiko misaoran'ny anarany masina satria tany anatin'ny fanahiny Davida no nahatsapa fa teo Andriamanitra nanisy soa azy teo Andriamanitra nita azy teo Andriamanitra nampandresy azy halleloia ka na dia misy taona reraka ny fondy ny fanahiny mbola mahery ny fanahiny mbola matanjaka amen mba teneny koa andrany Jehovah tsara ianao mety ao anaty ady ianao amin'izao fotoana izao fa mitenena tahaka anay hoe tsara ianao Andriamanitra averintsika iniriny iranisany nanamarika ny feokilantsika teto nandritry ny taona maro zany esany da averintsika iniriny dia tenentsika hoe ny fahasoavanao Andriamanitra manaraka amin'ny andro iainako halleloia samy hideran'Andriamanitra tsika ao anatin'izany isany androany derao Andriamanitra fahasoavanao manaraka sary tomboka ianao mireka ianao halleluia amen tiako ianao Thank you.
dia mahita foana izy hoe tsara ianao Andriamanitra satria raha tsy teo ianao dia tsy izao no fitrakana ty zavatra ty fa ratsy no izao. Ny olona iray tia an'Andriamanitra dia mahita foana ilay tsara Andriamanitra, tsy monomonona, tsy manome tsiny. Fa ny olona rehefa tsy tia an'Andriamanitra ravana malala dia mitady zavatra foana izy tenenana hoe zany Andriamanitra zany ratsy zany, zany Andriamanitra zany ratsy fanahy masiaka zany, tsy alafana, tsy alafana malala. Andriamanitra tena tsara manoloana antsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra fitiavana alafana malala. Rehefa tonga teo amin'ilay vehivavy teo amin'i Jesosy lafana ilay vehivavy anankiray azo nitsangajanga, notorahan'ilay lavato izy dia tonga teo. Ireo lehilahy ireo ihany no nijangajanga tamin'ny vehivavy io. Ary ireo lehilahy ireo nampanantena io vehivavy io fa hanome azy vola. Tsy nijangajanga io vehivavy io raha tsy nisy zavatra nandrasany tao ambadika izany. Nisy vola nandrasany. Nieritreritra izy fa io no mahavita ny fiainany. Io no idiran'ny vola eo aminy. Ilaina tsinona ny vola. Ary ireo olona ireo nampitamby azy. Rehefa tafalatsaka ilay vehivavy, nijangajanga tokoa izy satria nampanantenaina zavatra tombontsonga ao ambadika ilay izy. Fa rehefa avy eo, ireo olona ireo ihany indray ravana no nitoram-bato azy, nanenjika azy, niampana azy. Moa tsy tahaka an'izany mihitsy mitoetra amin'ny devoly ravana manana. Izy ihany no nampilatsaka antsika ao anatin'ny fahotana, mampitamby antsika fafirareta, mampitamby fifaliana, mampitamby vola aman-karena laza sy voninahitra isan-karazany. Ataony mihitsy ny zavatra rehetra mba hatonga antsika ho latsaka ao. Fa vao tafalatsaka tsika dia izy ihany no mepanga antsika. Izy ihany no mitora-bato. Ary tena vonona nitoraka angena fa an'ireo lehilahy ireo hoe tena nisy vato mihitsy teny an-tanany hamono ny vehivavy io. Asoa ihany ry havana malala fa nitrosina teo amin'i Jesosy io vehivavy io. Vao tonga teo io vehivavy io dia fantatry Jesosy fa tsy io vehivavy io akory no tena meloka indrindra teo. Fa ny tena maro ireo lehilahy ireo mbola meloka lavitra kay noho io vehivavy io. Satria ireo lehilahy ireo no nahatonga ny vehivavy io lasa nitsangajanga. Lasa mahita zavatra nanafana an'ilay vehivavy Jesosy. Lasa nahita zavatra nanamarinana an'ilay vehivavy Jesosy. Satria tonga teo ilay vehivavy. Halleluja! Fa raha tsy tonga teo ilay vehivavy dia meloka iny vehivavy iny, dia maty iny vehivavy iny, dia voatoram-bato, tena levina. Ary lehilahy nijanona ho velona teo ihany. Mety nitady vehivavy hafa indray izy, dia nampitamby vola amin'ny vehivavy hafa indray, dia nampijangajanga olon-kafa indray. Moa vety izany no toetra ny devoly ravana manana. Izany raha niteteny aminao. Tsika rehetrarehetra dia efa tahaka ny vehivavy io tamiko. Rotorahana vato isika. Tiany ny devoly ho faty isika. Efa tena tanany devoly ny vato torahana tsika ravana manana. Ary meloka tokoa angentsika. Io vehivavy eo ny tena meloka. Fa soa ihany fa tafatrosina teo amin'i Jesosy tsika. Fa vao tonga teo tsika, hitan'i Jesosy ny hevitra nanafahana antsika ravana malala. Toa lasa ohatrany tsy meloka indray ve ilay vehivavy? Fa nga io vehivavy io tsy nijangajanga, nga io tsy nanoto. Nanoto ka, nijangajanga io ka. Fa tonga teo amin'i Jesosy izy, halleluja. Dia ny devoly no nomeny lohana. Ireo lehilahy ireo nomeloka lava, nomeny lohana. Ary nitenenan'i Jesosy manao hoe izay tsy nanota taminareo no akahitoram-bato amin'ny vehivavy io. Ravana malala. Tianao ve Jesosy tsara ny devoly? Tianao ve Jesosy tsara ny devoly nampahory anao hatramin'izay? Itsara ny fanaratsy mitora-bato anao. Manenjika anao lava. Ny vahaolana androany ravana. Ianao tonga eo amin'i Jesosy. Mitrosina eo an-tongotry ny tomponao.
eo ianao ny tenin'i Jesosy. Itia fa tonga eto androany. Aleluia. Mba tsika rehetrarehetra androany hanavaotra eto anatrehan'Andriamanitra. Mety lavo ianao, mety reraka ianao, fa androany Andriamanitra tsy hitsaranao satria ianao tonga eto, satria ianao tonga ho aminy. Fa androany Andriamanitra hitsarana devoly. Fa ny ataontsika androany anao tahaka an'io vehivavy io, hozy Jesosy mandeha amin'izao sisa izao, aza manao tatsony ianao. Inona ny dikan'izany? Miraikety ianao amiko. Mitenena ianao fa tsy saraka amiko intsony ianao mandrakizay. Mitenena fa tsy saraka aminao intsony. Fa vao misaraka amiko ianao dia mbola miandro ireo lehilahy io. Mbola miandro eo ny vato. Mbola miandro eo ny fanameloana. Dia fanamalana. Tiantsika Andriamanitra. Dia tsika androany tenin'i Jesosy tsy misaraka aminao. Aleluia. Tsy misy Jesosy malala fa efa novidinao ahy. Fa miteny andrany Jesosy mahatonga teo an-tongotra eo koa ty zanako tafatrosina teo an-tongotra ao. Jesosy malala tsy saraka aminao ahy. Aleluia. Ianao rany firia Niova ny fiainana niova ny fiainana vehivavy na mampiatena mpanamasa. Tsy vehivavy tsara tsony fa nomelona vonany. Mitafy Jesosy vonany. Aleluia.
fiainana na ady dia tsy misy mampisamaka tsy misy Jesosy tsy misy fotoana zao tena hitenenantsika eo anatrihan'Andriamanitra hoe Jesosy malama tsy ala aminao ho anay manokana ny havana ho anay kirateo manokana izahay dia mbola samy teny haleloia fomba anay manao voady rehefa tonga ny fotoana tahaka amin'izao hitenenanay amin'Andriamanitra hoe Jesosy mbola vonona izay Jesosy atehirizy izay fa mbola vonona haleluia mbola hanompo anao izay Andriamanitra ianao koa tsika rehetra androany isatroboninahitra napetraka Andriamanitra ny andohanao hoe io foana eritreretina amin'ny fotoana ianao mitady ho kivy amin'ny fotoana ianao mitady ho reraka dia eritrereto foana isatroboninahitra io nafanana fa ny tanjony ty fiainana ity ny tanjony ty zao tontolo zao ity dia ny analanao amin'ny zavatra eny andohanao iny fa ny tanjon'Andriamanitra dia nitahiry an'iny ary tonga any an-danitra eo miaraka amin'ny satroboninahitra ny tanjonao dia ny mahitazona an'iny ihany koa androany tenen'e Jesosy tsy zavelako ampialany satroboninahitra atao amin'ny dohako fa efa anjarako ty Jesosy manana ianao io iafana manana ianao tsy satroka tsirona ny andohanao ny satroka tsiro efa nentin'i Jesosy natokana hitondra satroka tsiro maranitra sy mampijaly sy mampahorika fa neny andohantsika ny natokan'Andriamanitra ao antsika raha dia satroboninahitra rehefa namanay tsy mety ololoha ary maharitra mandrakizay daontsika androany teny Jesosy malama dia iziko ny satroboninahitra tsy avelako latsaka ety andohako haleluia na eny kidona na eny kiatry dia lizo a Jesosy malama
Dia mieritreritsika ny hoe Jesosy izany
fotsiny ve mba vokatra fa tsy ahafana tsy a izay mifantatr'Andriamanitra fa mahasoa mety ary izao no teniko tamin'ny heritaona angapan'izay rehefa nankalaza ny fahefataontsika hoe 50 latsaka kely ao anaty groupe izay manesy fa ao anatin'ireo zany rehefa tahaka nanorona fiangonana 50 latsaka kely tahaka ny fiangonana angetsika reto fiangonana tsirairay avy no naorina tao anatin'izay. Alleluia. Fiangonana mijoro tsara, fiangonana tsy ravarava hoe tsisy varavarana ny sasana, tsisy tsy misy rindrina ery amin'ila fa mijoro tsara, feno tsara. Alleluia. Tsy zany ve ny zava-dehibe ary za miteny aminareo fa mampaherana ny vady ny mahita anareo, matanjaka ny fonay, mahery ny fonay mahita anareo na dia vitsy azy fa ny fijoroanareo no mampaherana hoe Jesosy manaro. Misy fiangonana io feno tsara, mitafo tsara, misy rindrina mijoro tsara, mihidy tsara ny varavara, tsy misy atahorana, tsy misy idiran'ny mpangalatra sy ny mpandrava sy ny mpanendaka sy ny mpanao zavatra ratsy intsony fa fiangonana miorina tsara aminao Jesosy. Izany misy oranay an'Andriamanitra isanandro. Misy fotoantsika miandry an'Andriamanitra fa manany anao fahita. Santatrinona no mety angasanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Inona ny zavatra nanatahanao dia manana fahitana rehefa manana. Fahitan'Andriamanitra ny mahasoa ary izay rehetra mahasoa anao dia ataony. Alleluia. Ataontsika samy miandry
miakatra makany aminao Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'izay famitahinao nay, misaotra anao ny amin'ny fitehirizanao nay. Androany Jesosy mbola mitondra mivavaka ny akira teo Jesosy manao. Petraka eo am-pelantananao foana Andriamanitra. Mbola hoy ny asa fitoriana Jesosy. Betsaka ny sakatsakana Jehovah Andriamanitra. Fa ianao eo ilay mandrafitra saka. Eo ilay Andriamanitra miteny amin'ny tafiotra. Eo ilay Andriamanitra mampitsaka ny ondrarano. Eo ilay Andriamanitra malokatra ny ranomasina mena, mivakivakiana ay amin'ny tany maina. Eo ilay Andriamanitra mampitsahatra ny Jordana. O Jehovah Andriamanitra, eo ilay Andriamanitra mamoaka rano amin'ny vakilampy. Eo ilay Andriamanitra mampidina afo. Eo ilay Andriamanitra mijery isan'andro isan'andro. Mandefa ny andraona sy ny andrafo mitarika anay ka nahandro na alina dia afaka mandroso foan'izay satria miaraka aminay ny Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Petraka aminao ny fotoananay rehetra eto, ny toy amin'ny taona rehetra mbola diavinay Jehovah Andriamanitra. Petraka eo am-pelantananao izany. Fa tsy fantatray na teny avoky ny ampitso Jesosy. Ny rampitsonay dia fa tsy fantatray sahady. Fa ianao ny mahalala Andriamanitra no avinay rehetra. Hakinay eo am-pelantananao ny akira teo. Ianao ny nikirakira izany. Ianao ny mombanay mandrakariva ao anatin'ny fandaro. Ianao ny mbola hikasika olona Jesosy any amin'ny toerana marina tsy fantatray any. Jesosy manao hitondra izany fandariny izany. Ho eto amin'ny tananao mahery. Fa misy olona mbola kivy, misy olona reraka, misy olona mangetaheta mitady anao Jehovah Andriamanitra. Hoe izany fandariny izany. Ho any atokantrano izay rehetra mitady izay rehetra amin'ny Jehovah Andriamanitra ho voninahitra ianarana iray. Anao mihoatra ny ianao Andriamanitra. Rehefa tsy voataony mivavaka Jesosy, anao mihoatra ny ianao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ao anao iray. Alleluia. Amen. Liavana malala. Ity anankiray ity. Ity anankiray anisan'ny tena nanamarika ny fandaharantsika. Nanamarika ny akira teo ihany koa. Izay notratratratratsika teto foana tamin'izany fotoana izany. Ataontsika fotsika rehetra mihitsy hoe nandalo olana ny akira teo tao anatin'izay fotoana izay. Ny zavatra mahafinaritra tsy nitady lavitra. Fa teo akaiky teo ihany satria eo ampototry ny vahaolana. Eo ampototry ny mpamaolana. Eo atratra ny Jesosy. Alleluia. Mahasambatra eo fanambalana. Fatsika izany resana anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra androany. Maherezitsika rehetrarehetra. Alleluia. Atoky an'Andriamanitra. Ny Andriamanitra aminao hoe ayanao ka tsisy robaka anao eto an-tany. Tsy foky anao satria zanako. Faz a mão, usava a
no niarahany tamin'i Jesosy efa indroa mpianatra anakely indrindra no niarany tafidrivotra. Izay tsy voasoratra ao mbola tsy fantatra, fa ny voasoratra indroa no nisy tafidrivotra mafy teo amin'ny mpianatra. Nandritra ny 3 taona sy tapany izany niarahany tamin'i Jesosy teto an-tany. Riavana malala. Nopolofony Jesosy fa tena misy ny tafiditra riavana. Ary tena afaka maheno ny tafidrivotra io. Afaka tena manonja mafy raha masina io. Fa mbola nopolofony Jesosy tao anatin'izany koa fa manaiky azy ny ranomasina sy ny tafiditra. Ahoana nahafantaran'ireo mpianatra ireo fa nanaiky azy ny tafiditra sy ny rano raha tsy teo aloha Jesosy ny teny mafy tamin'ireny ny riavana malala. Ampy nahafantaran'ny mpianatra fa nanina ary no indroa no nisy tafiditra nina nambandray mandeha ihany riavana malala. Ka eto amin'izao tontolo izao any antsika ny cyclone raha misy isataona rehefa entsika afaka misy ny tafidrivotra fa misy koa Andriamanitra riavana malala. Efa miaraka aminao Jesosy, aza matahotra ianao, aza miahiahy fa antsoa izy dia izy ny ampitsaratra ny tafiditra ianao. Tianao Jesosy. Taontsika androany tena amararatsika amin'ny fiderana dia hidirantsika amin'ny teny Andriamanitra. Atsika androany samy angataka amin'ny Jesosy hoe mandalo monja Jesosy ty sambo keliko ty fa azaferana ho rendrika Jesosy malala. Hitsangana eo afovoan'ny samboko ianao Jesosy dia teneno ny tafidrivotra. Raha amin'izao fotoan'izao mihitsy anao tena hitanao misy tafidrivotra mafy mila tenenina dia mitenena anao androany hoe Jesosy abaiko io tafidrivotra io. Fa zaho nompo anao, zaho hivavaka, zaho hanaratianao azy Jesosy. Haleloia. Taontsika fotsika rehetrana, irantsika rehetrarehetra nanamarika be kirato. Fiquem sem fotofot Unsa mahe Sejam sampai Fiaina ku Ulan lavja yang pita Nila noja susang Fiaina ku Fiquem sem fotofot Unsa mahe Sejam sampai Fiaina ku Ulan lavja yang pita Nila noja susang Fiaina ku
zao azakazaka ataonao zao ane aretanao hatramin'ny farany. Ny azakazaka ataonao io aza atao maharitra hatramin'ny herinandro, aza atao maharitra hatramin'ny taona manaraka. Ataovy mandra-pahatonga an'i Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra na mandra-podina ho any aminy. Tenitsika androany hoe Jesosy io tsara ihany amin'ny vavaketo androany fa ny tena fanirivo Jesosy dia za ho tehirizinao. Halleloia. Fa raha voatahiry hatramin'ny farany tsika ravana malala dia hitantsika tokoa izany voninahitra Andriamanitra mamirapiratra, izany fiainana mahafinaritra mandrakizay mandrakizay. Hivavantsika ho an'ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy io misaotra anao indray izay amin'ity an'ity raha tonga ny fotoana izay enona ny hafatra. Tonga ray Jesosy ny fotoana enona ny tenin'Andriamanitra. Ary raha tonga eto izay samy eno fa fitaovana fotsiny ihany ahy Jesosy ahy. Fa manombo tsy mahasoa tokoa, tsy manam-pahalalana ary votsavavy. Fa nefa Jesosy malalo manaiky fa ny fanainao masina amin'ny amira ametraka amin'ny tena tao vavako. Ianao any endrin'ny molotro mikasika ny lenako anambarara teny soma mifaly amin'reto mpanomponao izay mianreto androany. Ho fanatrehana ratsy rehetra Jesosy any devoly sy ny satana sy ny firongony dia fatotra amin'ny ranonao tsy afakikika anelin-gelina izao fotoana izao. Tsy afaka anelin-gelina ity fotoam-bavaka ity. Tsy afaka hitsaikoka na dia literanay amin'izay toro teny mitoripetoary amin'izao. Fa ny voa izay avafy androany dia aniry avy zato teny tsy manam-patapirana any anatinay tsirairay avy ho voninahitra tenaranao. Misy saitra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Anao ilarentsika hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra dia maka baiboly, maka toerana tsara tsika fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika. Halleluia. Afaka raha anao tenanana manefadepaka mihitsy izany raha izao fifaliana amin'ny ten'Andriamanitra. Halleluia. Zetoerana misy isen'ny fatsarana. Zay misy an'Andriamanitra tsara ao amin'ny taminao io tsara isika aminao Andriamanitra. Efatra minisa